ny fijirana faharoa na eo amin'ny lafiny fampelezan-kevitra zany a na eo amin'ny lafiny petsika hoe zay hoe ratage ka amin'ny première izay ho an'ny candidat herina janary mampianatra manokana. Io zany herin'ingeny zany le izy a dia efa makomana zany indrindra manomboka androany a dia afaka izany fijirana faharoa ary dia lesona daholo ny zavatra vita rehetrarehetra izay mety misy resaka samihafa dia ino a fa dia izotra filaminana misy ny candidat miaraka amin'ny herina janary mampianina tamin'ny tsinany izy afato. Mbola hitantsika eo ihany moa ny mahakasika an'izay zavatra izay fa tsy maintsy isy a izany zavatra izany. Ahoana tokony mikasika an'ilay hoe tsy fanarahana ny code électoral vao tsikaritry ny cour électoral ka iny efa lazainy zareo a za angamba tsy anjarako no tsara ny didikitsarana fa dia tena raisina mpanetretena misy n'ilay izy. Ahoana ny anitsina zany mandritra ny campagne mandritra zany. Ka izy ingeny anitsina azy moa dia efa voaray ny zavatra rehetra raha tahinika hoe tena lesoka le izy a dia raisina le izy a ho ampitaina amin'ny mpalohana rehetrarehetra misy zany ilay hoe tena formation mihitsiny zany a zay tsy maintsy atao satria any ingeny misy lesoka za zao raha voalaza teo hoe ny tany ananina nisy ohatran'izao a tsy fantatra akory a zay tenen'ny olona any a zay ataon'ny olona any a nefa moa dia misy fiantraikena tena ka dia raisina le izy a fa dia misy zany ny toromarika zay tsy maintsy omena misy ny fampianarana koa zay tsy maintsy omena amin'ireny olona mpanohana rehetrarehetra reny a sy mpiara miasa rehetrarehetra indrindra ny amin'ireny bureau de vote reny zany. Aiza hoe tompoko le alliance amin'izao fotoana izao zany satria anisan'ny mila an'izay ihany koa. Efa napetraka teo zay fanontanian'izay fa dia hoy zaho hoe ho hitantsika amin'ny an-dalana eny ihany zany a zay zavatra zay a tsy maintsy hoeninareo a ny vokatra. Dia mbola ho ambarako manaraka ny tena tokony ho lazaina mahakasika an'iny.